vahaony olo andraisanao toroteny mahery faitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fato ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha tantety tsy mba dia ampifaliana no iarabanantsika zay mpanjoy mpanaraka ampijery ity fandarana ity androany ny tenako pasteur José Rarson no eto amin'ny fanolorana hiaraka amin'ny pasteur Tovinarivo Tremarivony alohan'ny andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra kopakopatanana ihany koa namana teknisianina izay mandrindra ny sary sy ny feo zany hivavakatsika alohan'ny idirantsika ao anatin'ny fandarana manasanao ato anatin'ny tokantrano afaka mifantoka ao anatina minitra vitsy ianao mety ao anatina aretina mety ao anatina olana saribana mety ao anatina zavatsarotra mandalo zavatsarotra ianao manaraka nyty fandarana tia dia mino sika fa mivavaka dia manova zavatra mivavaka isika tompoko ry Jehovah Andriamanitra rainay izay tsara indrindra any an-danitro velom-pisaorana anao zay raha toka manana nyity fotoana ity afana hivavaka ho amreto ralahy sy anabavy ato anatin'ny tokantrano ety amin'ny toerana maro isan-karazany ety ny teninao dia milaza tompo hoe antsoy aho dia hovaliako ianareo ary ampisehoako zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy mbola fantatrareo miantso ny anaranao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity mba ho vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsara zay ho toriana eto amin'ity toerana ity araka ny teninao fa andefa ny teninao ianao dia anasitrana ary anafaka ihany keo anaty longozy ny anjerana amin'ity androany ity dia misy an'ireto lehilahy vehivavy ato anatin'ny tokantrano ety amin'ny toerana maro isan-karazany ety tompo ao anatina olana ao anatina aby tratrana faverezan-kevitra fanaitainana ao anatin'ny aretina didiko androany ny amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ny loharano aretina rehetra didiko hiala amin'ity lehilahy miala amin'ity vehivavy ity reo karazana asana devoly mitondra fisavorotany ato anivony tokantrano ato reo asana devoly mitondra blocage mitondra sakina maro isan-karazany androany didiko amenaran Jesosy miala ato anatin'ny tokantrano ato miala ato anatin'ity olona ity ninina karazana programme ny devoletra amotena andravana ny fiainan'ity olona ity sakanako amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy hiala sy hivotsitra eo ampelantanan'ny satana ny fiainan'ity olona ity manomboka amin'izao fotoana izao fa tonomboko kosa androany lay fahatsaran'Andriamanitra araka ny tenin'ny tompo fa ny fahatsarana dia ho amin'izay rehetra meno matoa resy lahatra anaraka an'izao fandarana izao dia misy finoana ao anatinao ary lay finoana ao anatinao dia hitondra famonjena lehibe anokafan'Andriamanitra lalana eo amin'ny fiainanao tonomboko amenaran Jesosy isy fisokafan'ny tanana ary raha eniny tenin'Andriamanitra ianao androany dia isy fisokafa-tsaina ihany koa ho fantatra amin'ny marina ary marina anafaka anao tsy ho andevo tononona amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy izany vavaka izany sy izao fandarana izao makasitraka tompo amen. manao ny fiadanany tompo ho atsika rehetra tompoko izay manaraka ity fandarana ity raiso ny baibolinao ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa Petera faharoa toko faharoa eo amin'ny andininy voalohany no anomboana ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo zay ahatonga mangingina sain-diso mahavery ary andany tompo zay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka amin'ny tenany ary maro no anaraka ny fijerijejony ka ireny no fitenenany ratsy na hoe anaovana blasfeme ny lala ny fahamarinana
ary amin'ny afatratry ny fitiavany arena no anaovany varotra nareo amin'ny teny mamitaka efa ela izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezany fa ratsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota fa noroano any amin'ny elo ka natolony eo andavaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy fa namonjy any no ampitory ny fahamarinana sy ireo fitofony nahatonga ny safodrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao ary natao nanjary lavenona ny tanàna ny Sodoma sy Gomora ka noelohany horavana ary nataony ho fananarana ho an'ny ratsy fanahy ty aoriana fa lota marina izay ory dia ory no fijejojon'ny olona ratsy fanahy no vonjeny ho afaka toy izantsika ny vaky teny eo amin'ny andininy fa 7 andininy fa 8 ary hiarany ratsy ny valin'ny faratsiny izy ataonao zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka bebentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasampifakatiavany raha miara-mihinana aminareo manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsatra amin'ny fahotana dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny fony amin'ny afatratra ny fitiavany arena dia zanaky ny fanozonana izy tamin'ny lesitsika farany pasteur José Arson dia resaka tsika sianao amin'ny lay tao amin'ny Timoty voalohany izay Timoty faharotoko fatelo dia makasika ny fiamorana ny amparany dia noresantsika tao anatin'izany ihany koa nefany ilay tenin'Andriamanitra manao hoe izay ny fitiavam-bola ozy mifototra ny ratsy rehetra ka zay fatrapitady ivily an'izay hitady an'izany dia efa nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be nazavaintsika teto nefa ny amin'ny hoe tsy ny vola akory ny ratsy satria ny baiboly aza mampianatra manao hoe ny vola no ahazahoana ny zavatra rehetra noho izany tsy ny vola ny ratsy fa raha ny fona mpanompon'Andriamanitra anankiray ny fonony zanak'Andriamanitra anankiray na ny pasteur mpitory filazantsara iray na izany izy manana andraikitra ihany koa miseritry ny asa fitoriana filazantsara ka mieritreritra ivily any amin'ny vola ny fo any amin'ny fitiavam-bola ny foa dia izay le mahatonga amin'ny baiboly hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra zay anankiray fa vokatry ny fitiavam-bola tafahoatra io ihany koa no mahatonga ny olona mivily lalana tokoa mahatonga ny olona lasa mamon'olona mahatonga ny tokantrano misy lehilahy vehivavy mandao ny tokantrano na mifankatia aza rehefa tsisy vola ao tokantrano dia mahafoy mihitsy izy ny hoe mivily izy vokatry izay tsy fisina ao anatin'ny tokantrano zay dia lasa manaraka lehilahy manambola na vehivavy manambola zay ny amin'iny famotinana iny fa iverenatsika kely pasteur ny atamin'ny Petera faharotoko faharoa zay novakitsika teo ny fampatsiahivana omenatsika mpanompon'Andriamanitra dia eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia misy dingana tsy maintsy arahana rehefa avy nandreny filazantsara ny olona dia atao batisa rehefa vita batisa ny olona dia lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra rehefa lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny olona iray dia mitaona ny mpanota sy verina ao amin'ny tompo dia lasa manana andraikitra maro samihafa hoe ao no mitory filazantsara ao ny lasa pasteur ao ny lasa mpiandry ao ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny ara-bola manangana andretrano fivavahany reny ao ny lasa chorale ao ny lasa groupe d'accueil ao no mivelatra misehatra maro isan-karazany ary ny mpino anankiray vita batisa ny mahatonga azy ho voatahiry pastera ka tanteraka le tenin'i Jesosy manao hoe zay maritra hatramin'ny farany no vonjena dia izy mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana mandrakariva ireo olona miverin-dalana ireo olona miemotra dia izy tsy mba manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana na amin'ny asan'Andriamanitra zay misy anazy matahotra izy hoe ho tafitohana matahotra izy ahitany fahalemen'ny hafa dia anka tsy mangatsika tsy mafana ireny olonireny na mamonjy fotoam-bavaka azy ary zay no hitenenako atsika hoe rehefa afaka ianao voavonjy ianao nanolo tena ho an'ny tompo ianao
natao batisy ianao dia manana anjara eo amin'ny setry ny fitoriana filazantsara. Rehefa tonga amin'ny setry ny fitoriana filazantsara indray nefa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur José Rasson de mila fantatsika foana ny hoe ny Andriamanitra tompontsika io Andriamanitra tsy misy tsiny, Andriamanitra masina, Andriamanitra madio, marina, mahatoky. Tsy mba misy tsy fahamarinana na tsy fahamasinana ao aminy. Ka miresaka eto ny apôstôly Petera pasteur hoe nisy mpaminany sandoka izy teo amin'ny olon'Israely ary isy mpampianatra sandoka tahaka izany koa tonga eo aminareo zay ahatonga mangingina saindrisy mahavery mahavery ozy ary an-tany tompo zay nividy azy ka tonga fahaverezana tampoka ao amin'ny tenany. Zany hoe ity resaka lazain'ny apôstôly Petera tia de tao amin'ny tantaran'ny Israely. Raha mamaky tsika ny Jaune apôstôly any amin'ny epistiliny Jaune ando izy Jaune manao hoe avy tamitsika ihany reo niala ozy. Inona moa le tiany Jaune resahana amin'ireo hoe avy tamitsika ireo niala? Tsy resaka fiangonana io pasteur hoe niala vao ny olo, le olona na niala FJKM ny olona na niala taria fiangonana anankiray mba tsy hanonantsika ny hafa. Fa ny resaka io de hoe le hoe ndika le hoe tamitsika ireo niala de niala tam'ilay fahamarinana, niala tam'ilay sitrapon'Andriamanitra, niala tam'ilay fahamarinana ara-baiboly. Ary ny mpaminany sandoka pasteur de tsy nisy olombelona na mpitory filazantsara hiomana ao mpaminany sandoka fa tena mpaminany Jehova mihitsy izy no lasa sandoka. Raha mijerytsika tantaran'ilay mpaminany antitra any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 io mpaminany antitra io ka mpaminany Jehova ihany fa lasa mpaminany antitra mpaminany sandoka izy taty aorina rehefa niala tamin'ny fanahy masina ka nahatonga azo mpaminany sandoka de izy nialan'ny fanahy masina na izy ihany koa nisy fampianarana hafahafa na tsofiny tafiditra tao anatin'ny fiangonana. Ary zay no ilaina ny fahamailona ry mpitory filazantsara satria mety ny tena mpaminany marina, mpaminany vrai no lasa mpaminany sandoka ty aorina ty. Ary tena be dehibe izy io am'izao fotoana zao, tena be da be. Mialohan'ny lazako hoe ahoana ny amantarana azy pasteur mety misy tsindrom-peo anampianao an'izay de iverenako le izy rehefa avy eo hoe ahoana ny amantarana azy satria ambaran'ny baiboly eto mantsy tompoko hoe tena mahavery ty resaka faminaniana sandoka mpaminany sandoka ty de ho jerentsika izay rehefa avy eo. Io indrindra pasteur Tovinarifo Tremarivony malaza moa zany hoe Andriamanitra de ray ihany, ny baiboly de ray ihany na dia mivotra amina dikateny maro isan-karazany ary. Ny lanitra de ray ihany raha miverina kely any amin'ny lesitsika tamin'ny farany teo moa zany pasteur dia ity fampianarana hoentitsika ity de tena hoe miopana any am'lay fiainana mandrakizay araka le ndesanao teo ihany ko moa zany hoe mety hitondra makany amina fahaverezana ihany ko raha sanatria ka tsy fatatsika tsara zany ny izay lalana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra izay. Mbola ivozonao moa zany pasteur sady efa mipetraka sady ihany ko moa zany ny fanontaniana hoe ahoana no alalana zany ny amin'ny resaka mpaminany moa zany resahan'ny baiboly eto ny amin'le hoe mpaminany sandoka zay mety hitondra fahaverezana, ahoana no afantarana azy ary lizy moa zany pasteur adevitra be ihany ko rehefa miresaka amina tontolona baiboly sy na fivavahana tahaka an'izao tsika ary tia ny tena rarabe pasteur hoe lasa mitondra fisaratsarana le izy rehefa nitoro teny nisy fotoana de ao amin'ny filazantsarany lioka toko fa 12 mihitsy pasteur dia Jesosy no miteny fa mety mitondra fisarana na mitondra fizarazara-tsaina mihitsy aza itony fivavahana itony ary eo ny pasteur no
olana ihany ko azanaray misy olona miresaky ianao teo hoe mety matokany olona tsy te hiroso am'lay lalindalina amin'ny fanompona an'Andriamanitra hoe rehefa miditra am-piangonana fotsiny ranga de fa ampy a ianao moa teo de nanindry tsara fa misy dingana misy dingana tsy maintsy arahana am'ty fanomponany tompo ity fa tsy hoe vita batisa fotsiny ianao na efa hoe nrotsaka ranomaso ianao nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao na efa natao délivrance ianao de efa sitrana tamin'ny aretina afaka tamin'ny devoly a de ny fahitako azy tsy mijanona am'izay étape zay fotsiny fa misy karazana étape tsy maintsy arahana zany pasteur ao anatin'ilay fanompona an'Andriamanitra fa isan'ny mety hoe manakana ny olona zany pasteur a dia arak'izay teniko zay hoe be de be loatra lay andeha ataoko hoe fampianarana zany am'izao vanim-potoana zao pasteur a de reny zany samy laza mana hoe tiany marina ary araky ny teniko teo ny raharahabiara de ny sasany mety manadiso ny sasany mety tiana marina ny azy izy nefa ny fahitako azy zany de ray ihany ny marina de zay voalaza sy voasoratra ao anatin'ny soratra masina zany ka ho voaboasanao zany pasteur lay tena hoe famarinana raha-baiboly sy lay tena sitrapon'Andriamanitra sy lay tena tandrotsika ihany koa zany ao anatin'ity fandarany ity raha araky ny nampananteny antsika tamin'ny lesona farany teo moa zany de tena hoe resaka fiainana mandrak'izay mihitsy a ity resaky ity zany a pasteur Tovinarivo Tremarivony tonga de ovaliko araky ty petera faharoty ihany betsaka moa zany ny famantarana pasteur ny horesantsika aloha zany resaka hoe iza le mpaminana ny santoka iza le mpampianatra santoka zay mahatonga le saindiso mahavery tsy manondro fiangonana mihitsy tsika eto ary tsy manondro olona fa ny baiboly no satsika manondro azy de zay tandrifon'le izy zany de ao anatiny no mahafinaritra fotsiny raha ohatra zany misy mpaminana ny santoka zao mandre an'ity fandarany te na mpampianatra santoka de afaka mbola mibebaka de afaka voavonjy fa misy an'io a any États-Unis misy mpaminana ny santoka any Europa feno ao Afrika Atsimo misy ao Nigeria misy any Congo misy any Ghana misy any Pretoria misy any Éthiopie any Addis Abeba Allemagne any Allemagne misy any Djibouti misy ary eto Madagasikara koa misy pasteur ny amatarana azy mba ahafahantsika mpino ny tambona de ohatsy izy ny baiboly manao hoe maro izy no anaraka ny fijerijejony maro no anaraka fijerijejony ka ireny no teneny ratsy lalany famarinana ny porofo lazainy petera eto aloha zany tsy petera ihany manambara fa manaraka jerentsika anay ny tenin'ny Paoly sy ireo mpaminany lehibe ao anatin'ny baiboly fa i petera zany zao eto miteny manao hoe fijerijejony raha vo ny fiangonana anankiray no tsy mivaky lo loatra fahamasinana kanefa mivoy amin'ny resaka fiderana fanandratana fiankofana mivoy mikasika ny fifankatiavana fanay masina nefa tsy miresaka fahamasinana de lazaika aminao pasteur fa mampiaya io zay mampiaya satria le toerana misy an'Andriamanitra mihitsy no masina ary ny ositra lay tena avy amin'Andriamanitra lay don spirituel avy amin'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana de ny manome azy pasteur sy mitahiry azy de tena ny fahamasinana inao zany raha ohatra hoe anentsika hoe pasteur be ositra be na be fahasoavana be ka anentsika fametratanana hoe eritreretinao hifindrany aminao lay ositra de ny marin'Andriamanitra ny manome ny mivantana fa ny fomba azahoana sy gardena azy tsy hiala nao anatin'ny fiangonana anankiray nao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray de resaka fahamasinana resaka fahamasinana lazako aminao pasteur fa mialohan'ny namina ny Isaia mpaminany mialohan'ny namina ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia toko fahenina de nisy tahotra anazo anazy satria nahita ny fahamasinan'Andriamanitra izy de hoe sorony kapa mitongotrao ovay ny fitafinao dika zay zany natonga ny baiboly nyresaka an'iny le resaka fahamasinana pasteur ndrisy ozy malotomolotra hita amin'ny firenena malotomolotra de nisy ohatra ny vato kely misy vainafy napetaka teo molotra ny teo no vaina mihitsy zany
inona moa ny hevitry ny zavatra iny hoe le fiasan'ny fanahy masina napetraka teo amin'olotry Isaiah-paminany ka eto zany ambaran'ny soratra masina hoe maro izy ny anaraka fijerijejona raha vao miaina ao anatina fijerijejona ny mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra hoe la ivadana pasteur le mitarika fotoana eny aloha na reo bodera eny aloha mampiseho fitanjahana mianjaanja mampiseho zavatra tsy tokony aseho tokony ho takonana nefa miseho fijerijejona zany ary ny marina pasteur tsy fanay masina ny miasa ao fa ity fanasantoka ity lafitandremana io lafitandremana io de nio tsara ny fiangonana misy anao ny pasteur mitoro ny tenin'Andriamanitra aminao fa raha tsy mba rototra amina fahamasinana ozy ny Romana 5:9 hoe rehefa natao afaka amin'ny ota itsika de manana ny vokatry ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay ny amatarana zany fa olona afaka tamin'ny ota mibebaka le olona manana ny fanamasina mitoetra ao anatin'ny fahamasinana raha izay faharoa ina koa ny amatarana azy eo amin'ny 5:7 amin'ny 5:2 manao hoe ary amin'ny afatratsy ny fitiavany arena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka efa ela no tsy nijanonjanona ny fitsarana reny ary tsy rendremana ny fahaberezana eto zany pasteur de misy am'le hoe fitiavaka arena ozy no hanaovany varotra anareo ny apôstôly Paoly de miteny manao hoe tsy mba toy ny sasany zay manatsatso ny tenin'Andriamanitra azahoam-bola zay zany hoe misy mpitoro teny zany manatsatso ny tenin'Andriamanitra io mba azahoany vola zay ny tenin'ny apôstôly Paoly fa i Petera ndray de hoe amidy mihitsy lay fanahan'le olona mba atao inona mba azahoana arena mba azahoam-bola de tsy mitory izy ny fahotana na manota ianao na mijangajanga ianao na mianao anatina fijerijejona ianao de tsy mikasika ny fahotanao izy fa zao ihany nampanantenainy ho tahiny ianao ho ambininy ianao ho tonga miliardera ianao hitety an'izao tontolo zao ianao zay ihany ny azy avita trano ianao hitombo ny fiaranao ka tsisy maratsy an'izany aloha pasteur tsisy maratsy an'izany fa inona tokoa moa raha mitombo ny fiaranao na mbola lasa ny andavy ianao na mianao anatin'ny ataoko hoe confort ianao tsisy maratsy an'izany fa le problème be de ity ianao mampirafy manitsakitsabady ianao miaina ao anaty lafijerijejona mpanompon'Andriamanitra ianao nefa mbola mifoka mijoka misotro labera mamonjy boaty mbola manao balina mbola miloka nefa ampanatenaina fa ho voata ampanatenaina fa andovany fiainana mandrakizay de tena miteny pasteur hoe mpamina ny santoka mpitory filazantsara io ary tafiditra ao anatin'ilay olona le hoe voapetaky ny vy mahamainy sainy sy ny fony ka tsy mety hiova intsony izy amin'ny afatratsy ny fitiavany arena ozy no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka le teny mamitaka eto ane teny fampanantenany le zany tsy mamitaka ohatran'le mpamitaka eny an-tseny reny manao hoe misy vovo-bolamena rehefa sao de aniny ianao na hoe nahazo fiara prado anao alaina ny namake tsy le mamitaka ohatr' reny eny resaka eto hoe fa le izy tena hoe fitoriana filazantsara ihany fa ohatran'ny mandambolambo zany mampanantena arena nefa le olona mivaralila any amin'ny tsy tokony ho izy de tena zava-doza be ny fisehoan'le tsanganjavatra raha ohatry zay zany pasteur José Rarson satria ampanantenana arena le olona ampanantenana vola le olona ampanantenana le olona fa ho tafita ary tsy misy resaka lanitra sy fiainana mandrakizay mihitsy fa ohatrany hoe eto ambonin'ny tany itsika ty eny mitady dio foana fa niantony namonjen'Andriamanitra atsika le jaona 4:5 iny mety efa laninao tsinjery fa tsy tena hitanao ngamba ny tena tsirony fa ino tsara ny izy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomen'iny zanan'ilay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany hoe niantony natokavany Jesosy tena nanolorany tena de ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka mety mahantra le olona matymaty nefa manana Jesosy ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa mety misy olona ohatry ny hoe notahina be ny aranofony ary io le fitahina aranofony tena manesika azy hivavaka raha vao tsy tahina izy de tsy mivavaka tsy mafana fo
fa le ohatsainy zany le hotainy eto amboniny tany any hotainy eto amboniny tany le tsenany mandeha le fiainany mandeha le mahazo akanjo vaovao le mahazo kiraro vaovao rehefa tonga ny krismasy de mamirapiratra sina le mamirapiratra eny zay any ny ao an-tsainy fa tsy meritreritra fiainana mandrakizay tafalatsaka ao anatin'ny faliky izay olona zay pasteur José Rarson ary zay no matokatsika ampianatra mihitsy hoe misy ny mpaminany sandoka misy ny mpaminany sandoka misy ny mpampianatra sandoka izay ahatonga mangingina saindiso mahavery a tena mahavery ary zay fahaverezan'izay ry havana zava-doza eto ambonin'ny tany ianao ny afaka misoroka ary miantso anao ny tompo raha mbola hoe mandre anao ka afaka manapa-kevitra tsara eto amin'ny joda toko voalohany pasteur alohan'ny apokalipsy misy an'izay joda zay de ozy ny soratra masina eo amin'ny andiny faefatra manao hoe fa misy olona sasany ozy efa niditra ny sokosoko zay voasoratra fa ino am'izany fanamelohany zany de olona ratsy sy fanahy mpitory filazany tsara iresany ato a olona ratsy sy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejoejona sady mandany andritokana de Jesosy Kristy zany hoe misy mpitory filazany tsara zany misoko mangingina ho mpiara-miasa mitakosikosinao de inona ny ataony mamadika an'le fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny fijejoejona de mandany andritokana de Jesosy Kristy. Mazava zay pasteur na de ny fahitako azy ary mbola ho lava de ho lava ity fampianarana makasika ity mpaminany sandoka ity satria dia rarak'izay fanazavanao zay zany pasteur de amina endrina amin'ny endriny maro isan-karazany no isehoany zay mpaminany sandoka izay ary raha tsy tena hoe mangetaeta n'lay famarinany tenin'Andriamanitra zany tsika ary lay famarinany tenin'Andriamanitra midika ihany ko zany hoe mangetaeta ny Jesosy ity zany aloha tsorona ny resaka hoe raha tsy ao anatintsika zany lay etaetan' Jesosy hovonjena ny fanahintsika andova le fiainana mandrakizay lisy matrina misy zavatra mifanohatra ihany pasteur indraindray ny tena mamaky an'ny olona miditra am-piangonana mamaky an'ny olona mivavaka dia lay fiainana aranofo le resaka raha materialy zany lefa nitany sainao teo tsy de misy maharatsy azy le izy fa maharatsy azy fotsiny zany raha sanatry ka hoe nony osotranona amin'ny aretina fotsiny no antony ivavahanao na hotahina arabola na hotahina mba ilamina ny tokantranonao sy ny ilamina ny fiainam-pitiavanao tsy ratsy zay fa raha zay fotsiny zany no ampony anompotsika an'Andriamanitra dia zay zany no lazaina sy ambara eto amin'ity fandarany ity zany hoe diso le izy ary mety tokany amin'ny fahaverezana tampoka ozy izy ny soratra masina teo ka hoy aho hoe zava-dehibe ny afatsika mahafantatra n'lay tena marina ato anatin'ny baiboly sy ny sitrapon'Andriamanitra zay ampianarina amitsika eto zany fantanina fanana mapasteur satria fa maraparana ihany ko tsika arak'izay teniko zay mbola ho lava lay fampianarana eto zany satria misy karazan'olona maro foana moa zany miaino atsika sy manaraka atsika amina fandarana tahaka an'izao tsika na mety vovaly ihany ny ambangovangony hoe misy olona tena tsy mpivavaka mihitsy miaino am'tony fandarany to misy indray efa mpivavaka fa arak'ilay teny teo hoe ohatrany tsay izy misy aya misy ohatrany tsy tena sady tsy te hiverin-dalina no mpisampitsony izy no ohatrany tsy tena miroso tsara koa ny am'ilay tena lalindalina amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia karazan'olona ohatran'izany moa zany pasteur no manaraka atsika eto misy lay tena manana etaeta be hoe te hiroso lalina be ary te hanao effort be mihitsy am'ilay fanompona an'Andriamanitra fa ohatrany hoe misy sakana ohatrany tsy ahafahany tena midepasy an'izay limite zay pasteur atovo atre marivony voaray tsara le fanamariana sy endrika fanontaniana pasteur José Rarson raha tsorona ny resaka pasteur de hoe ny problème na aretina mahazo ny olona na reo zavatra tsarotra lalovan'ny olona reny no isotoman'Andriamanitra ny olona hivavaka ozy izy Davida manao hoe soa ozy na mpahoriana mba hianarako ny teninao mba hianarako ny didinao zany hoe amin'ny alalan'ny ireny aretina fatotra mahazo tsika ireny ozona
dia ireny no isotoman'i Jesosy ny olona anaraka azy. Nisan'ilay vehivavy nandeha raha 12 taona amin'ny marika toko 15 izay nandany ny fananany tamin'ny mpanao fanafody rehetra ozy ny soratra masina fa rehefa neona tamin'i Jesosy izy dia sitrana ary rehefa sitra izy nanaraka an' Jesosy. Maria Magdalena dia ny mpanota be fa rehefa nahitan' Jesosy dia niaiky ny fahotany ary dia nanaraka an' Jesosy izy pasteur. Zany hoe ny tsangan-javatra mahazo ny olona zany dia kofe hitaoman'Andriamanitra azy ho amin'ny anatona an'Andriamanitra. Fa kosa rehefa tonga ao amin'i Jesosy ilay olona, rehefa tonga ao amin'ny tompo ilay olona dia aza adinoina fa ny lova tsara indrindra zay no manin'Andriamanitra ao atsika, no manin'Andriamanitra ao atsika dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Na io le hoe nivoaka tany amin'ny tany Egipta zanak'Israely nentana tany amin'ny tany Kanana anie pasteur, misy sary asehon'izy io ireo olona nentin'Andriamanitra tany amin'ny Egipta nakany amin'ny tany Kanana ireo anie zanak'Israely, zanaky Jakoba. Fa aiza ny farany Jakoba? Jakoba anie ozy ny Baiboly manao hoe Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty fa Andriamanitra ny velona, zany hoe Jakoba dia velona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka na tany amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao, ny sary aseho an'io dia miafara any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha vao tsy ao amponao mihitsy le fiainana mandrakizay, le hoe andovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay fa ny eto ambonin'ny tany any, dia mahantra indrindra raha samy olona ianao. Ary zay ny natonga ny Baiboly miteny manao hoe raha eto amin'izao tontolo izao ihany ozy no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra raha samy olona tsika. Raha iverenako kely mbola manana 3 minitra tsika. Raha iverenako kely lay ao amin'ny filazantsara ny lepatoko 4:7 tantaran'ny Lazarosy sy Abrahama ary lay mpanan-karena. Lay mpanan-karena io anie efa nazavantsika teto hoe lay mpanan-karena anie pasteur ka tena zanakara-panany Abrahama. Ozy Abrahama manao hoe anaka ary lerangano teny manao ry Abrahama raiko. Dikan'izay zany olona mifankalala tsara reo. I Abrahama nitory filazantsara tamin'ireo. Fa saingy izao notahiny izy nanan-karena be lera namany. Nanan-karena izy ary ny volany tsy mba nanao investissement tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na mba nampiasa vola izy fa notehiriziny dia nilibany ilay fitahin'Andriamanitra ny mena azy dia ny ananan-karena rahalahy, ny ananan-karena tsy ny raharandr'Andriamanitra sy Abrahama tsony fiafarany vereny amin'ny elo. Tany vao nanenina mandrakizay manao hoe mba irao Lazarosy mba ho akaty mba hanomboka ny teny ratsan-tanany fa mamay loatra ny afo be ty ka miafarany amin'ny afo be ny fitahina azon'ny olona. Tena teneniko zay ny fitahina azon'ny olona mety hitorazany amin'ny afo be raha ohatra ka variana amin'ny fitahina io izy na miemotra vokatry ny fitahin'Andriamanitra miverena. Fa tena tianao Andriamanitra ho anao zay mpanompon'Andriamanitra no tahina kanefa ny vilalana miverena. Ho anao zay tena mbola ao anatin'ny ady mangotragotraka aza atao mampiamotra anao ny fanitranao sy ny fijalianao fa ny fiafaran'io any fiainana mandrakizay. Zay ngamba ny azontsika totra pasteur Joseph ho resantsika misimisy kokoa io raha toka mbola misy fotoantsika amin'ny herinandro dia tsika sy anao moa zany dia resaka mihitsy makasika n'ity lanitra sy fiainana mandrakizay ity mba ampiomana ny olona ihany koa ny zavatra hitranga eto ambonin'ity tany ity satria misy zavatra be dehibe hitranga eto ambonin'ny tany eto pasteur famaofao be ny fisehoany zavatra eto ambonin'ny tany zay ho resantsika eto fa dia ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko mahereza daholo ho toizantsika eo manaraka mahereza daholo velomako Vahaony andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona. Vahaony nandeha tanteny mba